Manodidina ny 300 eo ny isan'ny mpitsaboiby eto Madagasikara araky ny antontanisa azo farany tsy ampy anefa io raha hoarina amin'ny filan'i Madagasikara eo amin'izay sehatra ny fitsaboana biby izay. Mpitsabo biby manodidina ny 100 ka hatramin'ny 700 ny filana ho an'i Madagasikara kanefa dia manodidina ny 300 monja izy ireo no ampirinasa manerana ny nosy amin'izao fotoana izao. Raha ny eto amin'ny departemanta ny fampianarana momba ny siansa sy ny fitsaboana biby, eto anivon'ny fakulten'ny fitsaboana, eo anivon'ny université n'Antananarivo, dia misy 100 hatreto ireo mpitsabo biby efa nivoaka teto ary saika amin'ny sehatra tsy miankina avokoa sy any amin'ny tontolo ambanivohitra ny misy azy ireo. Tena teto aloha mbola tsisy voaray-piasa mazakana zany ireo namantsika ireo. Anakiraika ray nefa voaray FIFA. Fa ny ankamaroany zany dia raisin'ny olavitra izy dia le mandeha manao an'le vétérinaire sanitaire zay zany no tena be dia be. Ary iny tendrena teo any ambanivohitra iny dia eo zany mety fataoko hoe fa olana amin'ny fipetrahana any ambanivohitra zany le hoe amin'ny teny frantsay moa hoe installation. Iny zany no tena olana nefa moa zany efa iarahana miasa amin'ny misy banky miasa aminay miaraka amin'ny olavitra amin'ny zavatra zay dia tokony tsy misy olana ilay izy fa le olona mihitsy zany no tsy te hisafidy any ambanivohitra angamba hozy aho. Vétérinaire toko dia mbola tsy ampy zay aloha dia zavatra tena lazaina mihitsy satria eo amin'ny 30 isan'andiany isa-taona eo zany no mivoaka eto nefa amin'izao fotoana izao tsika mila any amin'ny farafahakeliny 100 fa manamby amin'ny 700 izao raha betsahan'ny biby eto amintsika. 700 ny tokony ho isan'ny vétérinaire eto Madagasikara. Raha tany alohan'ny taona 2010 dia tsy maintsy nanao fianarana tany ampitan-dranomasina ny Malagasy maniry ho lasa mpitsabo biby. Nanomboka ny taona 2010 kosa dia nanomboka ny sokatra ny departemanta manofana ireo olona maniry ho lasa mpitsabo biby. Isan'ireo mandato fianarana eto amin'ny departemanta ny fampianarana momba ny siansa sy ny fitsaboana biby ity i Marie Angela izay mpianatra amin'ny taona 15. Fa voalohany aloha fitiavana amin'ny biby dia noho le fisian'le biby endémique be dia be eto Madagasikara. Tena lasa mirongatra be mihitsy ny vétérinaire aty amintsika satria amina resaka maro amin'ny resaka sakafo zay moa tonga lasa be dia be zany olona lasa tia biby. Mandrafitra ny andiany fasiva misalotra ny anarana Ankoay izay amarana fianarana amin'ny taona 2010 ity tovavy ity. Ity indray Mirty izay ahitana mpianatra misy 770. Raha totaly dia manodidina ny 770 ireo mpianatra amin'ny taona voalohany ka hatramin'ny taona fahaeniny eto amin'ity departemanta ity. Izy ireo izay nanatanteraka fidirana tamin'ny fomba manetriketrika androany teto Ambatobe. Ity departemanta ity dia mampiofana momba ny famokarana vokatra avy amin'ny biby sy ny fitsaboana ny biby. Mikasika ny firosoana amin'ny rafitra LMD dia andalam-pametrahana izany ity departemanta ity ka ireo mpianatra amin'ny taona voalohany aloha no ampiarana azy amin'ny taom-pianarana 13 sy 14 ity.